Vaovao lehibe, vaovao goavana ho antsika mianakavy aty Allemagne aty. Ny alady ho avy zao fa 20 ny volana novambra taona 2023 dia manana fotoana goavana isika aty Allemagne aty. Fotoam-bavaka manomboka amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny toerana izay fanaovana fotoam-bavaka mihitsy moa zany izy ty, Ittendorfer, Strasse 2, Markdorf, code postal 88 677. Averiko zay rehefa avy eo fa ao amin'ny toerana io zany no anatanterahana ity fotoam-bavaka iarahana amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko ity. Asaina araka zany isika malagasy rehetra monina aty Allemagne. Aza atao sakana ny anaram-piangonana, aza atao sakana ny fotom-pampianarana, aza atao sakana ny resaka tsy fitoviam-pijery. Ny itovizantsika dia aty an-tany lavitra aty, aty amin'ny tanin'ny firenen-kafa atya, de mifampahery isika, ifampivavaka isika. Asaina araka zany reo mpiray fanantenana atya Allemagne atya, zay mianatra, miasa, mandrara, mpandrara moa zany marimarina kokoa, sy zay rehetra toerana misy anao. Loha hevitsika de hoe Andriamanitra manangana ny olony, Andriamanitra manangana ny olony. Mba irinao ve eo amin'ny tantara hoe enao no natsangan'Andriamanitra teo anivon'ny fianakaviana, enao no natsangan'Andriamanitra teo amin'ny fiarahamonina, enao no natsangan'Andriamanitra teo amin'ny firenenao aty amin'ny firenen-kafa aty zany. Zao aloha no zavatra paherezako atsika. Matoa ianao anentin'ny tompo aty Allemagne aty zany dia tena tian'Andriamanitra ianao. Fifalinao an'Andriamanitra raha lasa lavitra ianao, tafita amin'ny fianarana, anana asa tsara, anambady, ananjanaka. Fa ny tena sarobidy indrindra de Andriamanitra manangana anao, Andriamanitra manangana anao. Be dehibe raha ho tany saina reo mpanompon'Andriamanitra natsangan'Andriamanitra ao anaty baiboly ao, fa sady nahavita zavatra goavana no fitahiana ho an'ny manodidina azy, ho an'ny fianakaviana, ho an'ny mpiaramonina, ho an'ny mpiarabelona, ho an'ny firenena, ary ho an'ny firenena misy azy. Zava-dehibe zay fampitanana na izay fanentanana izay averiko ihany fa tena natao atsika malagasy. Raha malagasy ianao manambady vahiny, tongava fa ifampahery isika. Fotoam-bavaka tena goavana io fotoam-bavaka io, manomboka amin'ny 7 ora maraina eo, de mety ny tapany maraina iny mandrapatonga ny totoandro eo no anatanterahana zay fotoam-bavaka zay. Isy vavaka ho an'ny marary, isy délivrance ho an'ny mila fanafana, matsapy ianao mijaly ampahorin'ny démonie, matsapy ianao saromana fanamaloto, matsapy ianao ohatrany hoe fanamana potika ny fiainanao zany. Isy délivrance amin'ny fotoana io. Ny tenako pasteur Odon Tenaina no ho any aminareo any miaraka am'ireo délégation pasteur Gilbert Mivady, pasteur Rive Mianaka Mivady ihany koa, sy ireo ekipa zay efa niomana ho am'izay fotoana goavana aty Allemagne izay. Averiko le toerana ao amin'ny Ittendorfer, Strasse 2, Markdorf, code postal 88 677. Manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso io fotoana io. Natao atsika malagasy monina ty ampitany ranomasina aty. Raha any amin'ny faritra manodididina ianao ka tsy de lavitra loatra ary maniry ianao mba hiatrika an'izany fotoana izany, dia natao ho atsika mianakavy io fotoana io. Tsy hanavahana foko, tsy hanavahana firazanana, tsy hanavahana antokom-pinoana,
tsy anavahana resaka tsy fitoviana fotokevitra fa tena natao fotoana ifampaherezana, fotoana natao itedavana an'Andriamanitra, satria ao anatin'ny fotoana io no ananganan'Andriamanitra ny olony. Azadino fa Andriamanitra tena mifidy Andriamanitra riava, ary rehefa mifidy Andriamanitra io nivony ankoana, nivony fianakaviana, nivona firenena, de tena iny olona nyfidininy no atsangany, ohatran'ny Mosesy, ohatrandry Eli, ohatrandry Davida, ohatrandry Elisy sy reo mpanompon'Andriamanitra tsy voatanisa ao anaty baiboly ao. Anameno ny fandaram-potoana, fitao melony asa mandrara, fitao de ny asabotsy, de alamilameny ao de ataovy lara-pamena ny ara-panahy, fa iasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha manana aretina ianao tsy sitrapanafodina ny zanakao mihitsy ny marary efa mba nitsabona nefa mbola tsy nahitapanafana, hoeto fa isy vavaka ho an'ny marary. Inona ihany ko ianao manan'olana zay tsy hitanao tsony ny amana azy, ary mitady amoy fo ianao, mitady amony tena, fanaratsirevana leo ambadika zany, mila délivrance ianao tsy mahita tory amin'ny alina, mikorotana ny fiainam-pitokantrano, fiainam-panambadiana, ny zavatra tsy mandeha am'izay izy mihitsy eo amin'ny fiainanao eo, hitanao to anafaka anao izy. Alaminy fotoana tongava anatin'ity fotoana mafinaritra ity, fotoana foiange amin'ny sivy, de iny atoatoandro iny de efa mifarana izay fotoana izay. Ila zao ny tanora namana ry tanora mpiray fanantenana, ila zao ny namana mantsakaiza, asao fa nireo de mba zao ny fotoana ananganan'Andriamanitra azy ho zanany, ananganan'Andriamanitra azy ho loharampitaina ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana. Ny tompo anitantsika mianakavy, samy tonga tolo tompoko. Tainandre.